Sakaiza nosoratany Jedy Jaona Fanembinitso, Ovelominy Vantso, Ony Mianjanirina ary Le Mec. Roland Ramanatso no nandray feo, Anjary Liva no nanantotosa. Mandreraka koa kely mpampianatra psikolojia atsika iny ka. Be resaka loatra nefa dia tsisy idirany amin'ny lesona akory. Amin'io raha ivazavaza manoatra no nenatsiana. Fa ny tena tsy laitrako aky dia le izy manao dikte be lavareny a. Manoatra no neny amin'ny lycée. Ka tsy aleo ary ve izy manao dikte mba misy horaisina. Toy izay cours magistral ohatran'ny nen'le madama mpampianatra leadership atsika. Nefa resaka fitariana no ampitainy. Zany raha misy ivakeny loha amin'izay hoe voaraina tsy fa dia ny zava-dehibe aminy dia ny hoe vita ny anjarako. Ka zany akiny manambara hoe ohatran'izany ny mpitarika. Tsy ho ato izao tsika ho lasa leader ka dia n'izao dia mila mahay mandray ny toerany sy manaraka ny ataony. Ka raha reny kosa keny leader raha azo aleo janona okitay mora trano aleo tranona koa. Fa tsy teny an'ireny hoe miendrika kosa aloha e. Raha tsy ny avan'izay akaiky azy mety tsara velatsia anga. Zany hoe ihany fa andaoka itsika mba hiaraka raha riva avy mirava. Orikoloina. Amin'ny 10 ora riva angatsika ny mirava e. Ka izy tia fotoana irahana amin'izany. Ny filaharana bus koa endry raha teo. Indrindra moa andro favaratra toy izao tena manahirana mihitsy eto akato. Ka enoy tsara aloha zary. Amin'ny 10 tsika roa mirava. Fa tsika sindry amin'ny 3 no andefa misy zavatra alaiko izay eny Andranomena eny dia mandeha bus 194 tsika. Dia aza tapahana aloha fa mbola tsy vita ny ahy. Haiko fa le olona hipetrahandry iny saika anontaniandry teo e. Aza matahotra ny amin'izany ndry fa lazaindry fotsiny zareo dia amin'ny lahady hariva avy manao basket tsika miaraka makany dia mody présenté-ndry amin'ny zareo fotsiny aho hoe za le niaraka tamindry tamin'ny Zoma mantsy ny androany. Fa nampon'izay koa tsika ho eny Andranomena. Nefa ty lalako any akatom-bahoaka. Indry ihany tsy fandriam-pahalemana ny interana iny. Indrindra moa eo Anosy be izay tena efa faritana ho faritra mena mihitsy nondreo tranga maromaro izay tena feno abibiana tato ato. Tena vehivavy kely ty. Aza matahotra ndry fa raha tsy misy bus 159 tsony dia omeko frehana taxi ndry e. Akoatran'izay aza mbola omeko vola ambony ndry no ny fatokisandry a. Fa azoko fatarina ve nefa aloha hoe ina le atao any Andranomena e. Feno ahiah loatra ao anatindry e. Dia sanatria ve kika za le namandry izay tena akaiky andry no mahavita matika andry. Lazaiko andry fa fony savony anatra tetỳ akato dia tsy mba nanana namana akoatrandry a. Ary tsy misy olona natokisako akoatrandry izany mihitsy. Za raha teo zanaka ambanivohitra dia tsy dia mahay mifandray amin'ny olona avy etỳ andrenivohitra. Ka izay indrindra nge. Tsy dia mahay ninninina eto a. Sadaikatra tokoa noho tsy fahaizako miserasera manolana angamba. Firifiry moa ireo lehilahy miodiody eto anoloako mandondona ny foka moa an'izany resam-pitiavana izany no nandosirako. Izay mampatahotra mandeha maizina satria ny eto andrenivohitra efa tsy olona ny betsaka fa biby masika toy ny liona mitady izay harapany. Dia omendry itsiny ve a? Eny, haiko ange le tebiteby ao anatindry e. Mitovy arak'izany. Dia izay mba hangatahako fanampiana amindry. Tsy fanaontsika ny hoe miala aloha am-pianarana mbola tsy mirava izany saingy vao teo tsika ny teny hoe cours magistral ary tsy inona le taranja fa leadership. Aza manandry fa raha riva ihany dia hiteny amin'ny aintso hoe mba alefaso MP amiko ny cours nataonareo androany fa izy iny mantsy aky maharaka be sady akaiky an'iny madama iny a. Ka raha voavantany voazoko le izy a dia zaraiko amindry avy hatrany. Fa inona ho azy izany le alaineny e? Tena marina aky dia nandefa entana ho anahy le olo tiako avy any an-dafy a. Dia ny Andranomena foana no efa misy ny mpiandraikitra an'izany sady azo ny antoka. Dia andehaka an'izay aky satria misy io fa ny mantsy ny fijanonan'le entanany ka raha vao ela dia hitombo ihany ny ofany. Le izy koa valeur be raha araka ny fandokafany azy. Eny ary.
no ndre efa ndraisiko toy ny akaiky ahy indrindra dia manaiky aho. Le izy koa izany tena zava-dehibe. Oe, tena misaotra kia. Tena tsapako fa mbola misy ny akaiky noho ny ray tapo akia. Porofon'izany ndry. Ka izay vitako sy tsy mampanao tao foana kia no ataoko ah. Dia izao ah. Koa satria moa izany tsika sindry efa ahazo lisansa momba ny fianarana sy mpandala ny fiarahamonina tsoatsy dia tiako akira mba misy voady kely ataontsika. Voady? Tsy azoko. Fa maninona no anao voady? Ka zavatra tsotra nge izany. Saingy tsy maniry andry akory ah. Ka alefa asa ro jereko dia manaraka e. Tsy sarotra nefa. Eno ah. Raha misy zavatra tiandry omena dia omendry tsy misy arakaraka. Ny azo tia bracelet volafotsy misy ny anarako tia no omeko andry. Dia mahita tao korokoloina. Ka alefa asa ary dia inona le teneniny? Maika hiditra hianatra indray avy eo. Dia inona aloha le omendry ahy? Inona re... Tsy manina fa leo ary tia rojo misy ny anarako tia izany no omeko andry e. Dia inona amin'izay le tenenina? Tena tao amin'ny fo ah? Ie. Ka izao ary le tenentsika e. Za manao hoe sakaizako ilo manomboka izao, tsy hivadika aminy any inona ho antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizanay no ambony. Dia ndry kosa manao hoe sakaizako koloina manomboka an'io, na inona antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Kosa kia. Izany ve no atao voady? Ka raha sanatria misy tsy matateraka dia ahoana? Dia hivadika amiko izany ry. Ka tsika nge mpinamana foany. Tsisy antom-bola hanaovana an'izany. Ary ny veriko hoe sangisangina ankizy na reny kilalao reny ihany aza nge izany satria ny atao ihany ny tsarana hoe mivadika ny ray amintsika na ty e. Ie, ohatra ny kilalao kanefa tena izy. Ohatr'izany koa nge tia ny fiainany. Kanefa moa ahoana raha ohatra ka tsy manohy fianarana tsony raha vao azoko ny lisansa fa ndry kosa manohy? Indry kosa izany. Indry mantsy fa tsy mitovy ny varim-piainantsika. Izay raha teo zanak'olona sahirana ka na ny fandaniana amin'ny hofatrano isam-bolana sy ny kojakoja isan'andro azy ity efa tena mila tsoaraka. Ka izany indrindra kekiny no maika tokony hampifandray antsika azy. Satria raha manana olana ny ray dia eo foana ny ray. Tsisy ambadika nefa? Tsy mahatoky ahy mihitsy ray olona ilo ah. Kanefa raha ataontsika izao dia maika azitsika mifandray am-po. Manambara fa manomboka eto ny fisakaizantsika mandrakizay. Eny fa na efa manambazy aza dia mifanampy foana. Sarotra ihany aloha e. Saingy ataoko izany satria tena namana tokoa ndry matoa izany rehetra izany. Eo ary sakaizako koloina manomboka an'io. Tsy hivadika aminy aho ny inona ho antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Za koa toraka izany. Sakaizako ilo manomboka an'io. Tsy hivadika aminy na inona antony na inona ho vokany. Dia ny fisakaizainay no ambony. Ray andro any rehefa miteraka dia tantaraiko amin'ny zanakay izao zava-misy izao. Na ny anarandry na ny pika andry sy ny kilasy nisy andry. Dia ny fotoana rehetra ny rahantsika tety. Indrindra moa ilay voady nataontsika miendrika kilalao teo kanefa tena izy ary tamin'ny fo. Dia tsy vitan'izany fa oraketiko anaty diary mihitsy aza dia tsy ho adinoiko mihitsy. Dia mahita atao kinareo ka. Fa mety aloha e. Dia rehefa tonga aty Madagasikara koa ilay olo tiako dia asehoko azy indry dia ampahafantariko azy izao finamanantsika toy ny sakaiza tsy saraka izao. Kanefa rehefa hanambaditsika ary hiteraka dia tsy maintsy mivady aman-janaka ny laharam-pahamehana voalohany. Ary izany dia mety tomboka eo amin'ny fananany olontiana. Ny olontiana aloha vao namana. Ka ndry efa tafiditra sahady anatin'ny olontiako hoe toy ny rahavavy izay sarobidy ohatran'ny vady aman-janaka. Ary raha misy tsy ambaratelontsika dia hidiko tsy ilazan'izany ny vavako na amin'ny vadiko na amin'ny zanako. Izany mihitsy.
ohatra ny mpinamana manana tsy ambaratelo rehetra. Tena arakindry tsara mihitsy. Misy profitsika izay fa tsy tadidiko ny teny hoe ny tena mpinamana hony dia tsy maintsy manana tsy ambaratelo. Efa foana daholo ny fianaratsika rahariva fa za tena efa kamo mihitsy ny fanehatra amin'ny indramose iny. Ka mitovy ihaniko. Ka ahoana ny fandaram-potoanandry rahariva? Hoaiza moa zay ngekika matahotra vory vahoaka dia mahajika kokirilo ka hita ary andao epita andray ny arabe. Izara keto indray santsika dia raha pitsy mione. Ena kia, aleolohatsika miresaka eto sady miandry bus. Fandringa tsy any Ambohimanarina indray no mipetraka ka ilahatra 119 honandray ary. Ka andeha tsena kely ny Mahamasina eny aky za. Dia ndao hiaraka sa ahoana? Tsy manambola aty amiko ko. Tsy izany fa vao nandefa vola ho aky ilay olo tiako avy any andafy dia tena henjana ky ty tambajotra tserasera ty ka. Indray any andafy, indray aty Madagasikara, kanefa dia toy ny tsy mifanalafitra fa dia mifanakaiky. Izay tokoa ilay hoe mampifanakaiky ny mifanalafitra fa mampifanalafitra ny mifanakaiky ka. Marina. Fa izy aloha tena tia na dia mbola tsy hitako aza. Ary mino fa tsy mamitaka anahy izy. Za koa ki matoky azy Hono aky. Ahoana nefa no inondry fa tena te-andry tokoa izany lehilahy te-indry izany kanefa dia mbola tsy haritandry akory ka. Ilo porofo mivaingana tsy adikevitra kosaka izao karazana fanomezana sy izao fandefasany vola ho anazy ao foana. Aiza nefa no lalandrina misy hevitra ambadika izany no tsy haiko. Na koa hoe be vola izy ka dia mizarazara zany amin'ny olona rehetra. Mety hoe tsy indry irery fa maromaro mihitsy. Tsy mino an'izany Amin'ny namako andrino asaiko miteny an'izany. Indrindra tsika efa mifanakaiky be ohatran'izao. Misaotrandry aloha azo raisina tsara izany. Fa izy agnekiny laza tamiko fa afaka tapa-bolana eo hony dia ho avy aty Madagasikara dia raha tiako hony dia hanofa trano izy dia miara-mipetraka izay na dia mbola tsy vita ninninina azy. Tena kendry ve? Mbola tsy nanaiky aloha zahay nefa koa tsy nandà fa nilazaiko fotsiny izy hoe ho hita eo dia asakasaka reo ihany io tsy mananevitra fa diny eo ihany alohan'ny anaovana zavatra. Mbola ho ela koa vao ho tapa-bolana. Kanefa ngeky isan'andro za avy mirava mianatra rehefa tonga any an-trano iny dia manao appel vidéo amiko amin'ny messenger foana izy dia raharana ianareo amin'ity teknôlôjia ity ka. Ko maninona nefa raha tsy mikonekty dia mamorona antondry hoe sahirana amin'ny fianarako Te hanao an'izany mihitsy aky fa sao dia izany no ampihenany fifankatiavanay. Sady izy foana koa ngekiny mandefa vola hividianako fahany. Ay mo. Dia mahaiza fotsiny izany mifankaty fa tsara kosa le rojo eo amin'ny tendandry Iena kia, tena tiako be ilay izy sady misy ny anarandry. Ary aiza aloha ilay brasleto tsy hitako hita fa tahaka ny tanan'akanjo koko. Toko koa manendrika be an-tanako ilay izy. Ary andao amin'izay hiditra anaty bus. Tsika koa miara-mipetraka fa tsy tiako ilay misaratsara. Hitako somary hafahafa ihany aloha ilay havanareo hipetrahandry tamintsika ilay tany iny Lendry hariva be tamin'ilay nakeny an-dranomena. Sarotiny be amiko mihitsy izy iny satria olona endry amiko ka tsy teo diso fanantenana izy. Tena
tesitra nge izy tamin'izale alina be iny fa nilazako izy hoe nisy naleako momba ny fianarako dia nilefitra ihany izy. Ve mondry ilay tonga tany lahadina nazava dia iny ihany izy ny farany. Sady angakoa mokindry zazakely mandrakizay ka mila ho ambinana foany. Hita ho akiko olona efa universitaire ve fa na zany aza mila mitandrina foana kosa aloha tsika tia Antananarivo fa tsy hoe any ambanivohitra. Fa nampon'izay koa vehivavy ny tena fa ty toerana afakanareo entana tonga avy any andavy ty kololokoloina tena tsy maty kololoka zany raha tsy maty jeren'le karana lahy iny mandra-pialako tao amin'le toerana nalehantsika iny. Ka ndry zao no hitany tsotsotra sy nahasarika azy tao dia tsy nipy mihitsy ny masoniko. Niena fotsiny Ohatran'izany mihitsy ke ireny Zay ny antony nangatahako andrimba hiaraka amiko fa tsy tiako mihitsy ny toetrany ireny. Tsy te handehany mihitsy afa tsy afa-manoatra nefa moa ke ilay olo tiako mpandefa entana any koa efa tsy ho ela dia ho avy eto Madagasikara. Andeha hotely sa any amin'ny bevety aloha tsika no hisakafo Ohatran'ny kamo be kisa ilay hidina any fa aleo makany amin'ny bevety ka mbola hiverina koa rehefa avy eo. Allô? Ahoana ny anao zay? Ay mo, hitanao afaka pitso dia efa hitododoany Madagasikara dia aza manahy ianao fa tsy adiniko ka ao fa raketiko ao anatin'ireo lisitry ny fandraisana anao le izy. Eny dia raha voavantany voatonga any dia aza manahy fa hiantso anao avy hatrany zay. Eny ary misaotra indrindra dia mankasitraka amin'ny fiara-miasa. Aleo andamy manetao ka fa tohatra ny varim-bariny eto fotsiny ka nefa dia tsy anao nininina ihany anio sady ny entako ato koa misimisy ihany fa le olo tiako izay tsy maintsy hividianako zavatra vety sady ataoko manaitra sy kalitao le tsy dia fahita firy any Madagasikara re mihitsy fa enjana koa aloha ty izay mbola tsy mifankahita ny vantany tika nefa mifankaty sahady tohatra ny matokotoko be zany nefa za mino fa tena ty ahiny sipiny nefa angamo misy tandroka araka ny fitenenana koa ny ratsy vehivavy ohatran'iny ve dia tsy ho beby ty fa amin'izay le mandefa vola sy zavatra ho azy ngamba ny mampifikitra azy amiko fa nahoana koa ary zany be fanahina toy izany efa ho avy dia vita koa ny tena marina enganeka ho diso daholo izany eritreritra ratsoko izany. Arabaina aloha tonga soa tia tandrasany Misaotra indrindra. Ka manahoana ny fahitany ao ny aty aminay? Fa nareo rery nga moa Madagasikara atsika hoe eny ary aleo atao hoe atsika zay mihitsy fa mba ohatry ny ahoana ary izany any andafy an'izany tsara aloha sady mandroso ny mpanara-dalàna raha izay malaza azy fa na izany azy aloha tsy atakaliko amin'ny Madagasikara zany tokoa ohatry ny hoe efa ilany raha andreny ery za sy tafika vao nifankahita izay rehefa niandry azy teto araka ny nambarany dia efa nanoroka ny androko sahady izy ohatry ny reny mpivady reny sahady izay tsy dia nanana fanontaniana be tamiko izy na dia voasamba nitany mivatana aza ny endriko fa efa fantany avy hatrany asa izany angamba ny atao hoe fitiavana kolona voandroany izay no mifankahita ny vantana dia ohatra ny efa misy hery sahady manosika atoky azy ka dia hiteny hoe ampakariko vadoka ianao mandra-piala amin'ny fofonaiko tsy haiko izay anazavako azy fa samy ity izay
Ary toy ny efa mpivady satina dia tany anaty tambatsotra tserasera aza ny fankazarana ny ona sy ny fankahitana tamin'ny appel vidéo. Mystère. Tena tsy hay hazavaina e. Oay, variana be tsika. Tsy aleo ve mihevitra ny tokony atao? Eny tokoa. Andao ary. Ny ataontsika izao dia mijery ny fiara tondratsika ho any an-tranoko. Fa raha mety ianao dia mba andrasanao kely vetivety eo mandra-pahitako an'izay. Mety? Mety ka. Okey ary. Izay nandrozako a Madagasikara noho ny asako. Ankehitriny aty dia voatindro aty a Madagasikara indray no sady niakatra ambony ny toerako. Tena efa ela ny naniriako an'izao. Tanteraka ihany izy ity. Dia tena enjana ianao ka. Marina e. Ny aty Madagasikara nge maniry mafy nipetraka na hiasan'ny dilam-bato e. Fa ianao kosa ity maniry mafy ny aharitra aty an-tanindrasana. Ka hafa ihany ingeo aza ny ety Madagasikara izany e. Hitanao amin'izao lalana diavitriko izao e. Ny sisin-dalana feno mpivarotra, ny rivotra madio. Manatsafa. Ny sisin-dalana hoe feno fako, ny fitohanana lavareny. Akaleo izay ary. Tsy hainaiko indray mantsy izy dia ho sahirana eto ary. Ny tranoko marina izay hoe efa feno trankala. Efa ela ihany mantsy izay. Dia aza matahotra fifaheto e. Fa hono ary tafika. Nahoana moa ny avanao tsy nisy ny tsenanao tety nefa olona vao tonga avy any an-dafy nge ianao e. Amin'izay raha araka ny nambaranao teo dia hoe efa ela ianao taty farany. Ay ve, satria ny havanay any an-dafy daholo ny ankabetsahany amin'izao. Ny sasany indray any amin'ny faritany. Misy ihany izany eto Antananarivo fa tiako atao surprise kely le izy. Izany hoe voazazany izao no malala fa ho avy aty Madagasikara androany ianao. Ie? Fa nahoana kosa ka? Dia tsy fantatrao ve? Noho ny fitiavako anao izany. Na dia mbola tsy niona mivantana azy tsika dia efa nisy toko tato anatiko fa tsy hamitaka azy any kolona. Le tovovavy miresaka amiko amin'ny telefona isan'andro. Ka na dia izany aza ve dia izany no asandratra ao ambonin'ireo fianakavianao izay angadina nanana sy finahitany. Fa eny, misaotra mifatokisanao asa andy. Ary toa tsy mahafaly amin'ny kolona kosa ny teniko e fa hoe. Sa mandainga fahalalanao anahy? Tsy haiko tafika. Sarom-patariny any avoaka ny ampitso. Ekeko hoe nifankatia tokoa tsika na dia mbola tsy nifankahita aza. Ary tena niredareda ny afim-pitiavantsika. Ie? Fa rehefa miona ela ahiko leo ny ray amintsika ka tia hitady any ankafa, indrindra nareo lehilahy. Aiza kosa e. Amiko mantsy dia toa mitovy daholo nareo lehilahy e. Ny anao anareo rehefa ela lasa ihanina. Misy mihitsy aza moa sady ianao ny ihanina dia atambatrareo izay vehivavy rehetra rehefa samy tianareo. Any ka izay vehivavy no manjary pirafy. Kanefa matoky ahy ianao fa tsy za zany e. Engany e. Mora hono mantsy mity fa sarotra ny manadino e. Fa izany eo ihany fa misy namako be izay ho any. Ilo ny anarany. Efa mifampitondro ohatran'ny mpirahavavy iray tapo izay ary ny fampizarany manta sy ny masaka mihitsy aza. Ay kosa? Dia raha tianao dia asehoko anao izy. Tsy maninona mihitsy ka. Akany an-tranonao zany sahany amiko. Fa ny tena marina saika eo aty mihitsy izy araka amiko hitsena ny lahy. Fa izany hoe tena cours important be ilay nataonay androany dia izany no teny taminy hoe aleo indry mijanona fa izany ho andeha. Fa any amindry ihany maka ny kahera pitso andikako lesona. Okey. Ka raha izany dia aza atao rapitso fotsiny na ravaka pitso fa tiana tsy afaka ange. Rapitso aho mbola akaina kely aloha fa somary vizambizana ihany io. Ravaka pitso indray aho mifanao fotoana amin'olona satria efa tany any nanome toky azy fa vao migadona ny seranam-piaramanidina dia ataoko laharam-pahamehana momba an'izay zavatra nampanantenaiko taminy. Raha mety dia izao e. Aleo mba mifarany herinandro satria aorianan'izay aho efa manomana fivoriana andraisana an'ilay asa nasaina nampanovina sy ny fikarakarana rehetra indray. Ay, dia aleo ary lazako izy dia alahady izany ny ataony fionany.
Ie. Raha mety ianao dia aleo any amin'ny toeram-pisakafoana no ataony fionatsika. Fa tsy hafahafa be ve nefa zany e? Indrindra hoe za olo tianao dia izy namanao. Ka aleo ary eny an-tranoko indray e. Mety. Eny ary. Nareo nge ho ny mpanjaka vavy Kilo mandrosofa aza mihafahafa. Eny akia. Mahafana koa ny andro a. Eny akia. Ka ao mipetrapetrary. Ie, misaotra. Tafika. Tafika o. Ay, tokoa moa izay no anaran'ilay olo tendry. Eny akia. Tena ohatran'ny tsy ho say fanatro tavaminy akia ka. Marina. Io indray ilo a. Izany mihitsy ny antony tsy nanovanay ny fifankafantaranareo any an-tranony fa aleo toka dia taty an-tranoko. Satria ndry efa haiko fa tsy mahazo aina amin'izany. Sady Tafika ngeky ka olona tsotra sy azo resahana tsara e. Efa nambarako taminy koa fa mpinamana efa mifampitondra toy ny mpiravavy sika. Angaky. Ieko. Inona ny olana? Tafika! Tafika o! Misy vahiny? Ie, ho avy. Zafady fa nampiandry kely fa mbola nanadio ny lakozia koa. Hoay marina. Fa inona koa ary tena azo an'lahy? Zafady fa taitra tampoka fotsiny afa tsy misy inona ka. Ao fa rovoko vetivety aloha reto e. Zay dia vita. Izy aky ilo ny Tafika olo tiako le efa nampahafantariko andria. Dia izy koa sary Tafika no ilo a. Izy le tena namako sy akaiky andrindra. Faly mahafantatra ny Monsieur Tafika. Torako izany koa. Faly mahafantatra ny Madame Ilo. Mbola mademoiselle ka. Mbola tsy manana olo tiana mantsy. Tsara kosa izany. Hoe avy nanadio lakozia izy araka ny lazainy teo. Nefa tia trano ny koloina ny misy azy. Amin'izay ty izy toa efa sasa ery. Tsy dia mazava amiko loatra ka. Izany hoe mihevitra ny tena no efa mpivady izany zareo reto raha araka izao hitako izao. Zaho koa aloha tia koloina ity e, marina. Dia andaoko iza aloha ilo mba hampioaka le ranom-boankazo ato elantsika etaeta mandra-pamasaky ny vary nandrahoany Tafika. Andao ary. Nefa aleo ki ataoko ihany fa za misahirana ka. Mipetrapetra aloha ndry miresaka aminy fa izy koa nge sarika be e. Za koa mbola nao zavatra kely vetivety fotsiny aloha dia aveo tsika misakafo sady miala etaeta. Zay fa lasa vetivety a. Ka ahoana? Efa ela zany nosikoloana mifankafantatra? Vao niditra ela ny tena katso dia tsy nananamana afa-tsy izy. Fa izy kosa efa nananamana maromaro kely sady nalalaka izy vitsivitsy. Fa voainga izay ny tena lasa mpinamana mifampihinana ny manta sy ny masaka. Tsy azoko tsara. Mba azonao ampahafantarina avy e? Hoay marina. Nanantona izy. Dia nipetraka eto anilako. Aleo ngamba hifindra seza fa toa tsy atonona antsika eto a. Miala tsiny indrindra. Andray kosa e. Za manantona dia ianao mandositra. Tsy tia angahinao? Tsy... Aza manao an'io moa hoe. Ka tsy hoe... Ohatrany tsy mahazo aina fotsiny aka. Ka mba tia halala ny zavatra nolazainao teo a. Izay ny antony anatonako anao. Aleoko mihitsy angamba ho ery amin'ny seza piterika. Inona ary ty e? Ary fanahoana kosa ny tazominao ny tanako e. Toa hafahafa nge ianao izany raha mise e. Andraso aloha fa inona ary mamaky anao e. Ka sao dia hitany koloinao izao ka ho sahirantsika ka. Efa nambarany taminao fa toy ny mpiravava ny fifandraisanay. Eno kely aloha vetivety dia afaka manao izay tianao ianao e. Na hifindra seza na andeha hody koa aza tsy maninona. Lazaiko aminao ry ilo a. Fa voaniditra mivaravarana teo dia ohatrany nahita anjely. Ka fa hay misy olona tsara taresy bikana toa anao ety an-tany.
Zay ny antony nahapotraka ny vera taty an-tanako teo raha vao nahitanao. Tiako ianao ilo a. Mino fa tsy mamitaka azy ho fijeriko anao zao. Vo eo any hitanao dia sanao sady no teny ahazany. Tiako ianao ary raha manaiky dia ampakariko vady. Retirety. Avitsoro ny tanako azafady. Olona tsotra sy manam-pahendrena ny indraindray ny kolona tamiko mombanao. Ka miangavy anao aza tosoinao fanantenana ny raha vavaka mba tsy ho tsinonao. Ilo a, ino ialoha. Tiako ianao ka. Aza to isanatsony. Tsy mampaninona ny filazanao fa tianao fa miangavy anao kosa tsy hamitaka ny kolona izay efa nanantenanao. Atao fotsiny hoe zany tianao fa kolona no alainao vady. Averiko aminao indray ianao tiako ary misotra ny kolona fa raha tsisy tsy nahitanao fa raha tsy zany manko tsy nisy zao fifankahitantsika eto zao. Saingy aho ka hiditra tsara ho andohanao fa za ihany koloina. Satria fa ny voady zay ny tsy hifamadika ninona ho antony ninona ho vokany. Ilo a. Vao zao no hitanao dia tiako ianao sahady ny teny loka ny vavanao. Dia mandra-pahoviana no hitsaranao miteny an'izany amin'ny vehivavy maro anisy eran-tany. Aza koa ngamba hoe efa olo tianao fahafiry koloina amin'izao. Nareo raha teo tao anaty Facebook ny fankalala. Ka raha azo ataonao zao dia tsy ferana mihitsy fa efa maro ny tovavy miaraka aminao fa tsy kolona rery. Zany ny tovavy mibety fa za kosa tsy nity afa-tsy kolona ary efa nity any kolona dia tsy napoziko hoe misy anao. Raha manaiky ho tia ianao dia aza matahotra fa alaiko vady ary hoentiko eny ambony alitara. Zany mba ho porofo fa tena tianao ka tsy hamadika anao. Ary ninona ka sainao atao dia ataoko zany na dia ny aiko aza ny tambiny. Dia ho lavinao ve? Vita ny teninao. Rehefa vita dia avitsory amin'izay ny tanako tsy ahitana tantara ratsy. Ena ary, aveloako ianao. Fa na izany aza dia omeko anao ty carte de visiteko ty. Ao daholo ny laharana telefonina sy ny anarako anaty Facebook ary mailaka ahafahanao miresaka amiko izay momba ty dia raiso aza manahy. Aleo rangaha raisiko any amin'izay koa miala eo ty fa be day mafy mihitsy ny tanako pasoa dia ho hitan'ny koloina eo ka olosa. Misaotranao nanaiky nandray an'iny carte de visite iny. Manantena valiny avy aminao ary tsy hanelingelina anao fa aza matahotra. Mino fa mbola ho tia ianao ary ianao mihitsy ny antso amin'izany fotoana izany. Aleo amin'izay aho ery amin'ny toerana nisy ateo. Mbola ato daholo ve tsika? Miala tsiny fa nandao anareo ela teto fa mbola nikarakara kely. Tsisy tsiny. Ka hoe ao ato fa reto aloha ny misy. Io ny ranom-boankazo analana etaeta dia io koa ny mofo. Aokiry ilo Ary nareo izany ange tsy misy miteny fa dia mifampijerijery fotsiny Dia misahirana ery nareo ka marina. Aiza koki dia hoe misahirana. Io le tsy tafika. Za ngamba aloha akarivotra kely any ivelany any fa ohatrany mafana be ato izany ka tena mila tsy ho zakako mihitsy izy izany. Aleo ny aty amin'ny tavoahangy iray ity no entiko sady jerijery ny lokantsika koa. Andray kosa mba fotoana ny onarareo sily voalohany ve dia tsy mba hiresaka akory fa ilozany lahandray izy. Tsy maninona ke izany fa mbola eona foana. Mazotoanareo ary rehefa tsy fonao anaty ranom-boankazo ty. Io zay dia tezitra ery. Io re ka ahoana ke? Manahoana ny fahitandry azy? Panditsotra sady tsara fanahy tena sarika tokoa aloha Dia ahoana ke ny fahitandrian-tafika? Tsotra fa impiraverina aza ny fanontaniana izany. Efa hoe sarika be mihitsy. Tri aza lazainy fa saro-pianatra be hono sady tsy miresaka mihitsy.
tsy hitany mihitsy ho izay andraisan'andry hoe miavona sa indry be ka ataovy eo amindry kosaka ny toerana hoe olona voasambany mifankahita tamindry izany ve eko ampafirin'izay tsy mbola niona raha tsy tany anaty Facebook nefa vao niona dia efa tonga efa nifankahalala ela be mihitsiny dia samihafa izany tsika sondreko kanefa aky tokony tsy hisy fampiafahafatsona hifanafina tsy ambaratelo fa mba ahoana ny bokindre vita efa mamaraparana efa nitsarainy en 4 heures ary ninilo ohatran'izany keo ho vita izany izao ny fianarantsika dia inona zao mampisedo an'izany ka tsy tokony ho faly aza ve tsika satria izay nefa nandrasa anatiny ela ny fianarana ho vita satria ndriny laza fa tsy hanolontsony fa za kosa mbola tsy fantatra ndrio any amin'ny misy anareo dia tsy manana namana hanala ny fahanginako tsony na izarako ny hafaliana sy alahelo fa hitafika olo tindry vao tonga vao ainga naka nareo ngerokoloana ka toy ny efa mpivady sahady satria efa nifampatoky izay aloha dia mariny za aza ngeky efa any aminy mipetraka amin'izao efa nahazo moto sahady izy ary tsena hony rehefa avy mirava mianatra rivo ohatran'izao dia efa nampin'izany izay tadiaviko rehetra hony ka mbola vitany dia ataony daholo izany tsapako hoe tena tiaky hitafika nefa haiko ka maharetatra amin'ny farany dia midira azy ekasainareo saotra kia fa na zany aza mila dinianareo ihany ny mariazy fa sao dia efa ndany zara fotsiny eo nefa avy eo hisaraka ihany fa hisaraka ihany ahoana ary ka hitoerana misy andreo dia maro mitsiriritra mahita nareo roa sambatra sy miadana tafika koa lehilahy ka tsy dia ahitana ny marina loatra raha resam-pitiavana kosy diso ny fijerindry raha hitafika no havita madika sa tena tia izy ary efa nambarany fa tsy misy afaka hasolo ny toerako izany ary na misy azy izany dia tsy hamelako fa fongoriko hatramin'ny fakany fa tsara kokoa raha miroso midinga ny fanambadiana nareo na dia hoe fisehoana amin'ireo nahitana masoandro fotsiny ihany aza fa tsy hoe sambatra dia vitavita fotsiny eny amin'izay koa mantsy mahafiorina kokoa ny fitiavanareo be mantsy ny tovavy amin'izao fotoana no jamba ny vola ka mety maniry ny aka ny toerandrina hoe mitady andrombaka ny tafika ambongadiny ilo fa misy tindriam-baranga tsisy ka torohevitra mampinamana antsika ny ohatra ny tehiteny izany ndreo hoe mamitaka tafika dia tsy ho mpivady mihitsy zahay mety hoe mampirafy azy zany izy fa tsy fantatro andao hipita fa tery loatra koa ty lalana ety ty ka ho voahosony fiara eto aza matahotra ndry fa angataka moto aminy dia miaraka mandeha moto tsika na mandeha mitsena aza amin'ny manaraka ka ny fianarantsika azy ty efa ho vita afaka volana vitsivitsiko fa eny ilaindry foana ny moto zany totriny hoe sa nefa matahotra feno barainga eo antoako indrindra ny mety ho vokany zany tokoa le hoe te hivitiny lohany fa matahotra ny masony nefa aleo ranga andramako aloha dia ho iteo aleo andramany mitopotopoka be ny foko miahotrana ny resaka amin'ny asa zay fandraisan'ilay izy allo manao tompoko ina ny azoko anampinanao zay nanola zaiko marina tsy mangovotra ny tanako mandray an'ilay telefona vahodrako ny lelako ny amaly azy izaka izao azafady allo olazay ko azy ranga
Ilo ihany Hitanao zany mitombona ny zavatra lazaiko. Tsy maintsy hitady ahy ianao ary ianao ny antso ahy voalohany. Ianao zao ny antso ahy voalohany teo Ka hoana? Manaiky sa mbola eritreritra? Mila miresaka aminao ary sitraka ao. Sitrako ka roviana mety aminao dia aiza? Taorina ny ndresaka ny fanaovana ny telefony iny dia mifankazatra sasy tafika. Ary fanaonay mihitsy no mampiaraka efa ho andro maromaro izay. Nifangaty izay. Ary efa nifampitondra sahady toy ny mpivadina dia tsy raitrano aza. Ary koloina. Mba nahoana ny mety ho fihetseham-po fantany fa hoe tafika izay tena natokisa sy milaza fa tena tia azy no mahavita mampiravy azy ankehitriny. Tsy vitan'izay fa za le tena namany akaiky no miaraka amin'le efa ho fatiny. Dia za tena vadika taminy. Nefa inona koa moa no irarahiako an'izany Matoa tafika mahavita andre zavatra be dia be reny amiko dia za zany ny tiany. Raha momba ny finamanana indray dia koloina ny naniry anao an'iny voady iny. Raha izy no mivadika amiko vao tokony hitranga aminy izay loza tokony azo azy. Sady kilalaon-jaza koa reny amiko hoe tsy mandaitra. Zareo raha teo nga moa mbola vitina ka toy ny mpifankaty rehetra miara-mipetraka fotsiny. Nefa na izany aza mila alefa lavitra ihany ny saina fa tsy hay izay mety ho fiovan'ny tafika. Sao izy ahita olon-kafa koatra andray dia ino ny lasa? Tsy maintsy mitady hevitra mba hifikirany amiko. Ianao ve tafika tsy nahatsikaritra tato ato hoe ny hena izany no fifankatiavantsika? Ohatra ny taloha ihany ka tsy tsikaritra loatra aloha hoe nisy fiovany. Hay ve dia za ihany izany nahatsikaritra an'izany. Ity ianao tsy tafapetraka trano fa mandeha foana na dia weekend aza. Ka inona ary izy ianao nataoko mihiboka trano ato ka? Hitanao izany misosa ato ny fiovanao. Miainga fomba famalinao dia miseho amin'ny fihetsika ao avy eo. Tsy asianao dikany izany za mijanona lava atao trano ity. Mahita an'izay mivoaka ny foana ianao fa tsy mbola miteny tamiko na dia indray mandeha aza hoe mba handaontsika hiaraka hivoaka. Ka izay be kamany miaraka fa tsisy mitondra ny ankiziny izany dia inona ny ataonao any? Andeha atao hoe ny farany herinandro ianao miaraka amin'ny namanao. Fa ny andavanandro kosa inona ny fanazavana entinao? Miandry ahy. Dia lazao fa miasa foana ianao mandra-pahatonga ny amin'ny 7 hariva dia amin'ny 7 alina vao tonga atao trano. Ka izay efa fantatrao izay ny antony. Miasa ary izany lehibe ka mila manao fitaratra amin'ny zavatra rehetra. Na ny asa izany na ny fanajana ny ora fidirana sy ny ora firavana. Tsy tokony ho gaga amin'izany ianao e. Taloha ianao tsy ohatran'izany mihitsy. Ny tsapako dia hoe niova ianao. Nefa ny vahiny kelintsika ity efa ho avy. Vahiny kely ahoana? Ty zaza atao kiboko ity. Be voka rehefa ho 2 volana mahery izy izao. Dia tsy omeko tsiny ianao satria io zaza ho kibonao io ny antony maharatsiananao miady amiko isan'andro izao. Ho valy angamba izay ny fanontanianao ianao raha teo ny teny hoe tato ato. Engany tokoa. Fa miangavy aminao atafika mba tsy handiso fanantenana Ankoatran'izay koa mba asio resaka ny amin'izay rahantsika fa aizako dia ifandany zaro ohatran'izao foana ve? 4 volana izay ny raha nampetraka tato fa na ny momba ny rahantsika aza mbola tsy niloka ny vavanao akory. Nefa efa namboarako anao teo fa efa be voka. Hoa foana re izany fa za maika. Ary raha resaka fandaniana dia aza matahotra ianao fa izaho avokoa ny miantoka ny lanitsika na ohatrina na ohatrinina.
Tsy ampafiry ny karamako anatin'ny ray volana raha zay lany amin'izany dia aza manahy koa fa ataontsika makotrokotrika hoe afa-po ianao ka roviana nefa na ny daty anatanterahana azy aza mbola tsy nisy tapaka na ny vodiondra aza mbola tsy nisy ny fisehoana moa dia enatra angamba ny tafiako eo anatrehandray aman-dreny sy ny anadahako satria olona tsy nianatra na tsy mahalala ny tokony ataoko ny fiheveranao anahy ao ary fahangina mahalala ny tokony ataonao tokoa ianao zanao adala misikotra ny zavatra efa fantatrao olona mahavita fianarana ambony sy efa lehibe any orinasa tokoa ve andafy azy efa nitetezina mandrangitrangy ianao zany trokolony fa tsy manaizana araka ny teninao indray raha tsy nahalala mantsy ianao hoe bevoka dia mila vaniny sy mandrangitra ny fandraisanao ny teniko alorangalo misitaka voatra mandreraka be no miresaka aminao mandreraka koa eny tsy sarotra aminao koa ny teny atsoatsy hoe makaleo sao voatsapako fa tokony nahaina nararotra tamin'ireny taloha ireny dia ny fanaovanay raharaham-panambadiana izany mitombona ihany izao ny tenin'ilo fa mety hivadika amiko tafika raha tsy atao haingana ny rarahanay sao izy tia mitady ahery loha amiko izany mino afa misy manodina izy any ivelany any fa raha fantatro kosa aloha tsy amelako hatramin'ny farany raha tsy mitsopozipozy dia arabaina kifa vita soa iny ny sotoenao sa dia misaotra kia tena efa enjana amin'ny treako aniny ka taiza teo amintsika moka iny nisaotra indrindra tsy voasambany mba nisy andreny exposé sy rapport présenté indreny aza tany ampianarana dia mba nahina nalatrako zahay aloha vita iny le ny andrasandry dia hidina ny ambany vohatra amin'izay izany ia dadanay sy mamanay koa efa nyteny ahany izany anony ny hevitra n'izay tokony ho atao sa dia mba hoe manararaotra manampy andry zareo mety izany ka ary fananinona kindry ilay teo iny tsy haiko kely fa tao fanina be izany dia te-andoha tsy tena azo aina raha tsy nisy an'ilay ventilatera kely azo entina tanana mandehandeha ato iny mba hisinydrivotra mifamezivezy manoatra kinareo no ny be voka reniko fa ohatran'izany angaka iny be voka ka fa ny mpanina tsy mahazaka fofona indrindra moa rehefa vory vahoaka ohatran'ireny dia misalebolehibe te-andoha koa dia mijanona ny fatombolana nga fa hoana nefa no alalandry an'izany ka tsy hoe tsika nanao sosiolojia dia tsy tokony ahay medisina na anatomia fa tokony ho polyvalente satria ny sosiologa dia mahay ny zavatra rehetra manodidina ny olombelona ary ny fiarahamonina fa izay domaine misy azy ihany ny sahaniny natao taiza fotsiny ireny formation BDP azitsika ireny na hoe tsy ampiarina aza dia mba mila hay mba bela zao kokoloina izany ka manoatra no nefa niteraka aza taitra indri fa efa ho avy ny zanakay sy tafika fa be voka rehefa andray 3 volana zao nikipoko tsy efa hita indri hoe mitady hipotsina ve dia indri izany ny saleboleby be te-andoha koa tany voalohany dia fanimpanina hatramin'izao ka mety ho mandra-pateraka mihitsy aza angamba ilo ilo fa misy mahazo andry nga hitako izao fa misy mahazo andry mihitsy marary akindry tsy aleo ve makany amin'ny dokotera aloha loka izaho odika ve amin'ny herinandro koa efa hidinaka rivotra any ambanivohitra fa le rivotra eto andrenivohitra mihitsy ny tsy zakako nanomboka oviana indray nefa nisy an'izany andao ary ndre ateriny tsy maninona fa leo andeha rerika aza misahirana fa misaotra ka tena tsy maninona eno
tamin'ny soutenance-ako izay nakaty dia lasa tsy nivakavoisa izy tafika. Miaraka fony izay hatramin'ny weekend mandeha mitsangatsangana na miara misakafo any amin'ireny toeram-pisakafoana ireny. Lavitra nandreny vohitra nefa izany rehetra izany satria miafina amin'ny kolony izay fa mbola tsy te hamboraka n'izany aminy. Izay rehetra nitadiaviko hatreto dia azoko tamin'ny avoko. Izy no miantoka an'izay rehetra momba eny hatramitrano hipetrahako aza dia izy no mantony io fatrano. Kolona nefa tsy mahalala an'izany fa ny fahafantarany ahy dia any ambanivohitra taorian'ny soutenance-ako iny. Androany izao dia naka ny manjaka andriana ho ny koloina. Tsy haiko izay antony fa ny fantatro fotsiny dia hoe raha pitsisy vao miverina. Tena marina ve fa raha pitsy kokoloina vao avy? Io e, io amin'ny telefonina koa ny afatra farany navelany tamin'ny 5 mahery enina teo angamba eo. Zao efa amin'ny 7 mahery 9 ka tsy kolona mihitsy ny vazovazona isangisangy amin'ny zavatra otr'izao. Hoe Io raha pitsy ho avy ho tongany fa taraiky hariva dia izao vao tafavoaka ka mety tsy ahazo fiaratsony. Soavany alina ny vadiko dia tafandrimandry. Azadinao ina ny manofo mamy be dia zasenao ihany no mpandray anjara. Biso mamy be avy aty aminay mianaka. ka ahoana? Mino amin'izay ianao? Azo io anarana ataonao anaty repertoire io. Mba soloio fa tsy tiako io vadiko io. Dia atao hoe izy ary sa atao hoe rakolona? Tsy haiko izay ataonao fa tsy tiako fotsiny io hoe izay. Aleo aloha tsy mbola lazaiko nitafika hoe be voka rehefa andray 3 volana ny kipoko. Na dia efa somary hita ihany aza. Aleo rehefa tena hita tsara vao lazaiko amin'izany. Ary aza dia masika be ohatran'io rehefa tsy ohatr'izao izany tena paozin'ny hilo izany a. Hilo dia tovovavy tsotra sady malefaka ny endry fa mora rarotina. Saingy tsy ho zakanao ny fivadiany. Ary raha tadiavinao izany dia ho avy tsy ho ela fa aza maika akory. Fa raha mbola mitsotra aminao hilo dia raroty izay fotoana maha eo azy fa sao dia haninenana ny orinany. Ary toa efa malala ny any aoriana sahady hono re olona ny hilo vadiko faharoa. Diso ianao Andriamatoa fa izany voalohany. Ay, dia koloina tsy haiko na fahafiry na fahafiry. Fa izay mahaty volana ny sainao andaharanao azy ihany. Fa za kosa aza ampitahanao amin'ny mihitsy Hilo, inona? tenenao ve io? Ie. Dia sanatrika amin'ny fitiavana indray izany ankehitriny no teraka fankalana. Raha tianao fantarina dia izao aloha no hilo. Fa ny aoriana tsy ho hitanao ve? Rehefa nidianao nga io trano io e. Ianao mantsy ny farany tany teo. Andrasy fahidiko ary aloha e. Fa na zany aza mila miainga vao maraina be tsika fa sao dia tratran'ny kolony eto. Mila manao réveil amin'ny telefona ianao mba hifoazanao maraina fa za mantsy efa zatra matory maraina. Ianao koa no mila mamoa afatra amin'izay nge kolona foana mamoa anay. Eny ary. Andeha hanidy varavarana aloha. Koloina. Oay, hilo. Fanga. Avelao aloha hiditra fa inona mataitra ndry? Oay, ary toa kolona. Ianao nga moa tsy hoe raha pitso indray vao afaka. Raha ny tena marina dia izay mihitsy. Saingy za vao avy nandefa niny afatra taminao iny no nisy tomobila hoe hiakatra ty andrenivohitra tamika ka niaraka taminy Ay. Tsy nahavita nandefa afatra tsony na ny antso fa lany ny crédit tato amin'ny findayako moa nivarotra fa nefa nihidiko io. Za raha teo natahotra mpanentaka. Avy ny mahazo makaty indray ihany andeha taksi. Ary nafanao namonva vaty sy mivaravarana tany am-banka. Fa adininao anga fa samy manana lakile iray avy isaky ny efitra mihitsy tsika. Ay, tokoa moa. Ary hilo ka.
Angamotsy hoe any ambanivohitra indrindra maninona ty amin'izao oro izao? Tsy zany ekiva Zany fa nisy taratasy nokarakaraiko momba ny diplômako izay aky dia tratralina dia saika hoe atory aty a. Le trano faina iny mantsy efa nisy nipetraka tao aorianan'ny alako tany. Dia efa vita zany izay natao? Ie, efa vita ka. Raha pitso no andeha hody. Ka efa avy ny sakafo zany ireo? Ie, efa vita rehetrarehetra. Ka nahoana kosa ary izy ny tsy mba entiny tafika any amin'ny fandriana ambany? Tena marina mantsy hevitra iroa no atoko. Ka saika noriny efitrano andriny mihitsy ange za io e. Izy koa efa saika andeha hidina no mifanehitra taminao teo iny. Ka andao ary ianao atory ny fandrinanao e? Iany ary e. Zao no lasaiko anao a. Any ambany ianao matory ary tsy maintsy mandeha raha pitso vao maraina. Manomboko izao koa dia izany miantso anao sy manatona anao fa za manelingelina mihitsy aloha ianao. Azonao ve izany e? Fa nahoana kosa ka? Tsisy tokony hazavaina lavabe izany e. Fantatrao tsara fa vato-koloana rehefa eo am-pieritreretana andrarahanay izay izao. Izy raha teo iny efa hitanao mitondra voky iny ka soa izy fetraikana amin'ny zaza ao an-kibony izany. Andray, dia ny fitiavantsika indray izany no ampandeferina. Malala ny tokony ataoko ary ilo a. Mafy aminao izany fa mahatsara zavatra ka ekeo aloha. Aza matahotra ianao fa mangy anao foana. Na raha tsy izany dia andefa volanao hikarakaranao izay ilainao. Eny ary, andefitra manamako any koloina. Saingy misy fetrany ihany izany. Enimbolana zao mikibony koloana. Ray volana teo eo koa tsy nifankahitana isilo. Na izany aza nefa dia mandefa vola ho azy foana mba hanefan'ny ofatrano izay ilaina andavanandro. Tato ato izay dia toa vao maika any amafy ny fifankatiavanay sy koloana. Ndraindray ato dia hanenina tamina nadalako anilo izany. Izao izy nefa tsy dia hisaraka amiko ary dia hitapikitra amiko noho iza matolotolotra azy. Manaiky izay lazaiko izy. Indrindra fa nilazako azy farany hoe izany manatona anao sy miantso anao fa tsy ilaiko anao manelingelina. Tapaka ny hevitro fandehoanay dia ilaza nilo fa aleo tapahana hatreo ny fiarahantsika. Raha mivola ny antony tiavana dia omeko vola izy ka saiko midina any ambanivohitra any amin'ny misy azy ihany fa tsy tiako hanelingelina anazy koloana intsony. Koloana raha teo efa hiteraka tsy hoatsiko tsy ho ela dia efa izy zaza iantso aho hoe dada. Manomboko izao dia ho raisiko ny andraikitra amin'ny maray-pianakaviana. Amin'izao tsy mahito amin'ny koloana izao mihitsy ny anararotako no any. Mino aho fa ao an-trano eo foana koa ilo amin'izao somafolakandro izao fa efa makamaka aina ao an-trano. Andeha moto aho. Sy ela izany fa andao rangahy. Laso izao. Dia tsy nahatsikaritra amin'ny fisiko tsony tafika tao aorianan'le izay le tratrano koloina tao an-tranotry zareo iny. Kanefa amiko dia nidika ho tsy firaharahiana azy ao. Nahoana nefa no any amin'ny koloina izy no takitra. Nefa izany lazainy fa tena tia indrindra. Dia nahoana koa ny nanaiky tamin'izy nilaza tamiko fa hoe aza manelingelina anay aloha ianao fa aleo izany manantona anao sy miantso anao satria izay izao efa mieritreritra ny raharahanay sady efa miandry zazakely. Tsy andrela fa izao dia andeha ahy laza aminy fa tsy nivolany na ny fanampiany ihany zava-dehibe amiko fa izy. Amin'izay koa no ahafantarako an'izay tena fanapahan-keviny. So ianao fa nifanena tamiko fa voasaika ho any aminao mihitsy aho io. Dia mitovy izany tsikako. Voasaika ho any koa io.
Zay ela zay dia izao ianao vao mahatsiaro ny fisiako. Ela izany ilaza zavatra aminao koa ny tena antondihako. Dia tsy inona fa ny mombantsika. Zay indrindra koa ny tiako resahana aminao. Zay tokoa le hoe tafaray zany ny tia sy ny manina. Ka ento ary zany teninao e. Izao tafika sory amiko izay ao am-ponao fa tsy te hifandrizariza lava ohatran'izao foana. Inona nefa ny tsy ampy aminao e? Vola? Tsiry tafika. Fa inona? Tsy vola ny mahory hafa ty za ataonao akilapao amin'ny koloina. Dia inona ny tianao atongavany? Apetrao ny safidinao e. Na za na koloina. Ay, izay ny andrasanao. Dia no tsara ary tafika fa ilazany aty am-pony. Hoy ianao hoe na ianao na koloina dia ambarako aminao tsy mivozonana fa koloina ny tiako satria izy ny renjanako sady voaloham-pitiavako. Ie, izy ny voaloham-pitiavanao. Fa tsy mahay nionina tamin'ny fitiavana ianao fa nifindra taty amiko. Tsy hoe mifindra ka, fa nindrana. Ary efa veriko izy ankehitriny faza matahotra. Dia mieritreritra ve ianao fa naiky morana izany a? Fa mitadinina. Sa mieritreritra ny aninona ianao? Ianao no nandrava ny finamananay sy koloina. Nefa fantatrao fa toy ny mpirahavavy no efa nifandraisanay. Rehefa simbanao aho vao mody milaza ianao fa hoe handray fanapahan-kevitra ny hampakatra azy ho vady. Satria ianao tia naiky niaraka amiko eoko. Ianao ny adala nandrava ny finamananareo. Ay kosa. Dia miomany ianao fa ho lazaiko amin'ny koloina daholo izay vitantsika rehetra. Ah, jusqu'à Z. Adala? Dia mieritreritra ianao fa ino an'izay lazainao izy? Fa nahoana ka? Adininao sahady anga fa izany talohanao. Mpinama izay sy koloina vao niaraka nareo. Ny fanao voady izay fa ninona tsy ambaratelo dia tsisy ataonay mahalala ny izany na dia nao olo tiany aza. Ay! Ay mo olo tianaiko. Mazava araka izany fa zahay aloha no mifampiainy vao ny any akafa. Ary ny ahiko aza dia ankahalanao izy. Teo foana. Lazao izay ilainao dia avelao andeha. Maika koa fa tsy manam-potoana hifandaharana aminao eto. Raha ny avy aty amiko dia tsy misy afa-tsy ny anambadianao azy sy nisy rahanao amin'ny koloina e. Za tsy misaraka amin'ny koloina izany satria izy be voka. Ary za ka? Maninona ianao? Za koa nge be voka anao e. Efa ho efa bolana latsaka kely ny kipoko izao. Saingy mbola haiko no manafina azy. Inona? Zany e. Tsy marina izany e. Ary na be voka azy ianao dia tsy za angamba ny rainy. Zany manam-pirofo fa mody endry ianao nefa sy mpampihodina betsy. Fa nisy lehilahy izy akoatranao moa niaraka tamiko ohatr'izay. Asa? Tsy olona tsy nianatra koa akory ka tsy mahalala ny senataoko e. Ary raha olona manam-paindrena ianao dia tsy mandositra didy fa mahay mandray andraikitra manoloana an'izany. Zao ary. Omeko vola ianao dia esory io zazy io. Ina? Zay? Maninona raha ny koloina no asainao esorina fa tsy ny ahy? Ka tsy hitako izany izay atao anaoko. Ana zao indray ary. Omeko vola ianao dia ndana midina any ambanivohitra any misy anareo. Dia mieritreritra ianao fa eto izany. Inona ny tsy mampety an'izany moa? Marifo sainana loatra. Nefa dia mirehirehry hoe manam-pahaizana. Inona no lazaiko an'ireo ray aman-dreniko raha vao mahita ny kibo be akory zareo? Moa tsy hepahanga ho toy ny vehivavy ratsy fitondran-tena izy ireo no ny fahadisompana tena any. Ianao rain-janako nefa dia mahavita mandositra didy. Ary raha ho teraka dia iza no sandohako rain'ity zaza mbola tsy ary ty? Inona ny profetiko eo anatrehan'ity zaza ity raha tsy ary saina izy any aoriana any fa mbola velany ny rainy saingy efa manambady. Amin'izay indray vadiny namako toy ny rahavaviko nefa dia niterahany koa. Ka inona ary zany ny tianao ataoko e? Omeko vola ianao amitanao amin'ny fiainanao rehefa tsy hanala zaza ihany tsy mety. Omeko vola indray ianao andehananao midina any ambanivohitra misy ny ray aman-dreninao tsy mety. Tena efa chance be kosa nomeko anao a. Mifahatsorako mihitsy ny ararotinao. Sa inona mbola tianao ataoko? Ny anambadianao aho. Tsy anambady ianao zany ahy e. Ataovy anatin'ny sainao tsara zany. Tsy afaka. Mazava. Tsy akoa nge tsy mifanaraka hoe mila manao be voka ianao e. Ninona fialahanao dia tsy anaiko morana izany ahy e. Anao ny 7 andro fa ny ray sekondra kosa tsy ho afaka ao ny manala azy aty amiko. Ary to mandrahoana le sy badala. Ianao ny tia anaiky araka amiko eoko zao tapidalaka le. Ie, tapidalaka le ahy zao. Satria anao no mandroso. Fa kosa ny miverina. Tsy ho zakanao ny fipoaka ny sarom-bilany. Apo efa miandry tafika e. Raha ozina tsy mandaitra koa raha sipa miverina amin'ny tompony ihany a.
Ary mba lalako fa tsy amenatrany anososy anao amin'ity moto ako ty a. Ataovy zay ataonao fa za tsy aly lehilahy ianao raha samandona. Ay, za koa tsy vehivavy mihitsy ka. Ary efa nahazo lalana zany ka de miala tsiny indrindra. Andray de sanao tokoa nandona tamin'ny moto anao. Tsy valina ianao. Tsy matahotra an'izay atahorako. Hivaly aminao ny ratsy vitanao tamiko ary tsy ho ela. Tsy ho zakanao ranodranomasym-behivavy. Andray marina. Nibitika sady ny anjera mihitsy any toy ny kidon an'le moto any. Oay marina. Andriamanitro. Toa nandeha raha be azany. Eto nefa tsisy olona. Tafika! Fonjeo! Ino re olona sakany fa mpamon'olona? Andray marina. Tena mandeha be sany raha morona akanjoko zany. Ny zanako re olona. Ampio telo andro zay nitsanonako teto amin'ny hopitaly. Mbola tsy afaka mivoaka ny ara tsy feno herinandro. Sahafoko nefa ny miantoka ny vola rehetra lantato. Mafy loatra ho ny mantsy ny fianjerana nahazo ary be loatra ny raha very tamiko ka nahatonga ny sasa totokipiko tsy ho tana faafaka. Tsy vitan'izany fa mbola nisy fiatraikany tamin'ny trano zanako izany ka voatery tsy maintsy ny sorona ary dia nitarika any amin'ny fahamombana. Soa azahoany fa tonga ingana tetỳ amin'ny hopitaly fa raha tsy izany dia mety nanaraka hatramin'ny endehibeko. Izany zavatra rehetra izany dia tsy misy nizaniza mahalala afa-tsy za sy Tafika ihany. Tafika, ianao no nanimba ny ho aviko sy ny maha-olona. Ianao no nahazoko an'izao taketra mangidy izao. Noho izany dia za ihany no hamita ny setry ny zany ho anao. Tsy hitory ary tsy andry nizaniza fa napahakevitra biby toy ny zava-bitanao ihany koa tsy maintsy ho raisiko. Tsy amelako mora fa arahako hatramin'ny farany. Malemy ny fahalalana ho hatramin'izay. Fa ampiariko aminao kosa ny heriko raha manontolo anoherako ny tsirary ny vitanao manomboka eto. Namoizako ny aiko asa dia tsy maintsy vitako mihoatra noho izay vitanao ny valin'izao. Tsy ho ela akory. Efa nitianao anga le trano tany ambany? Efa ela ka. Vao hariva ny andro dia efa nitiako avokoa ny varavarana rehetra tany ambany. Fa mbola misy atonga ianao? Efa saika vitako daholo. Fa ianao nge tsy tokony ianao reraka be ho an'io zazo io ny tokony ataonao aloha laharana amin'ny zavatra rehetra. Efa mitombo mantsy izy ioko. Fa lahy tokoa izy io sa vavy? Dia adinonao sahady fe nefa vao aingana kosa izany teny fa lahy-kely ho io tao aorianan'ny ekografia nataokoko. Vie, ainao ihany fa be reny. Azo mena tsiny. Ary mbola misy ina ihany fa tsy makaina matory amin'izay na dia hitapitapika eto am-pandriana fotsiny azy. Tsy tantiko loatra ny mahita anao mifezafeza be toy izao ka. Tapa-kevitra mihitsy fa rapitso ihany dia aka-panampy hanampy anao mandra-pahateraka ka. Ka ny asa ato an-trano ange mbola vitako foana e. Fa raha izay moa izany mety tsy mahasoa dia tanterao e. Raha leo amin'izay aloha za kakaina kely dabodaboka kely eny am-pandriana aloha. Dia tsy hidiana akory izany ity trano ity nefa efa alina ange izao e.
aleo ikatona fotsiny fa rehefa avy eo idiny zahe ary mba asioresaka amin'izay moa no momba antsika ndraraza mbola tsy nisy nefa ny zasy ty efa ho teraka tsy tiako hoe za ihany no isoratra amin'ity zasy ty ny tena tiako zao dia rehefa teraka mihitsy ianao ka feny 3 volana ny zanakitsika dia atambatra daholo izy rehetra na ny fisoratana na ny mariazy hatramin'ny fanoratana n'ity zasy ty ho zanatsika soratana anaty boky mpiankohonana any amin'ny commune fa ny anazavana n'izao amin'ireo ray aman-dreny kokoa aloha dia entsany marina sy zanga mitaka anao ka ianao nge ka tiako noho izany tsy havitanao ninindreo ray aman-dreninao rehefa tianao afa tsy hanary anao indrindra fa ny zanatsika moa ka ny naza nge ny vavolombelona efa hitako sahady ry tafika iza tsy tadidinao ve adinonao sahady iza moa izay marina moa tsy dia ny fampiantso telefona na dia miresaka amin'ny mesazy aza fa samy sahirana amin'ny fiainana eny izy le nikarakara taratasy momba ny diplômany iny zao ny eo nanao ifarany dia izay izy koa ny ambany vohatra raha teo ohatra ny malahelo azy marina zany fa izy zany lazainao zany ho ahy izy le tena namako sy akaiky ahy le sakaiza tena ty aiza kosa moa ny alalako an'izany zanga mpaminany andray kosa dia adinonao sahady ve ilo ilo eno ako ilo ilo aike za tokoa ty tamin'ny fomba hoana ny nahafandriniditra tato tsotraka vadindry mahalala nyzany tsara satria efa fanaonay matetika ny miaraka ato rehefa tsy ato ndry haiko tsy enjery hatramin'ity trano ity ary to le basinao no ity atanako eny izy tokoa ty zao za manao sangratsy rilo angadinao koa fa ianao no nampianatra hitazona azy ty ianao no nampianatra mahana azy ty ary mbola ianao ihany koa no nampianatra hitifitra amin'izy ty ozy ianao ndray andro izay hoe ty basy ty dia tsy metsika atao amin'ny toerany ato mihitsy tao amin'le efitra misy ireo zavatra saribity tao anaty vata sarena palecentre amidy io ary tsy dia mampiasa azy ito ozy ianao akoatrany hoe ataoko fiarovatena ihany sangakehitriny kosa dia hitako ny ampiasana azy ary ianao no ampiarako azy voalohany ilo fa inona kity ataondry lasa dala ve ndry fa inona nazo andry aza maika fa nio ihany dia ho fantatry indry ny anton'izao ilo apetrao iny fa ianao ve adaly adala tokoa adala noho ianao ary efa zay mihitsy moa no nandraisanao ianao nanimba ny fiainako sy ny maha-olona tsy misy dikany amiko tsony izay mety ho toy ny fiainako ka zay nahatonga andray an'izao fanapa-kevitra zao ory ilo ndringa vehivavy tsotra sady malemy fanahy olona manam-pahendrena sy feny fitiavana ihany koa fa tena ahoana loatra ry ilo zay tokoa taloha saingy io lehilahy akaiky indrio nampiova tena tsy misy azoko mihitsy marina iza no afaka nazavo amiko hazavao aminy tafika izay zavatra tokony ho fantandrehetra raha tena ty azy ianao melohany aromitraka ivoahany bala amin'ity basy ty mifona ry kolona mifona fa namitaka anao namitaka ahoany lazao lazao azy daholo izay vitantsika rehetra hatramin'izay fa efa manondro any aminao nkeny fa basy haingana tandre moa nefa manao fihetsika fahafa fa ndray apokako tsy aketsika eto nareo roa losa fa tena nivadika biby mifona ry kolona fa zany tifizay tsy nanajanao hatramin'izay nampirafy ianao ary tsy izany nampirafesiko taminao fa ilo namanao ihany mamela hafa diso ahy dia tesanao ve tsy namposika
Tsy vita zay koa fa bevoka koa izy. Ahoana tsara hoe sy tafika. Zany fa enao ihany ho any tiako ary ampiakariko vadiko lona. Za sy iliko efa nisaraka satria za efa vonona nitsena ny zanatsika. Tratranao tokoa ny tanjonao satria raha vao bevoka dia niterenao hidina any ambanivohitra misy andreo ray aman-dreniko. Ary rehefa tsy nanaiky nefa dia niterenao indray anala zaza. Ary rehefa tsy nanaiky hatramin'ny farany aho dia nitomonao tamin'ny motoka ny anjera. Ary afaka tokoa ny zanako. Tsy vitan'izany fa mbola manatakaitra aho. Ary saika nanaraka hatramin'ny haiko. Nefa koloina ato ataonao mpanjaka vavy sady tsy mahalala ny ditranao. Enao kosa dia atreo ihany no tiako lazainao. Tazay tsara sanatsy. Tafika ianao ihany hoe mbola mare avy ianao e. Andray dia vitandriva e. Tsy raha reto raha be mandrika amin'ny tavany seraky ny fandriana laoka ny balandriva. Izay ny sahazany lehilahy mpamitaka toa azy e. Loza fa nitambotsitra ny lohany. Dia sahandriva ny nadatsaka in'olona sy namela hiady reny ty zaza takipoko izay mbola tsy ary akory ty. Tena bibindry na inona antony fantatro zany, fantatro. Satria tsy mba naka ny toerako ny rivo na ny metsiny aho. Ahoana kino ampitombona ny saiko amin'izany hoe samy bevoka ny tafika tsika. Nefa ny zanako tsy azo fanendry kosa miteraka hiaraka amin'ny dimandram-palehibeny. Kanefa dia samy tafika izao ndray ny zanatsika. Ary ny indri ataony tsara kolokolo fa ny ahy kosa nataony izay nahafaka azy. Ahoana tsy amparary fony mieritreritra fa indri milamina sambatra eo anilany. Fa za kosa misotro ny mangidany atany lavitra tsy hitany. Lavitra olodiana sy tsy aminjanaka. Ahoana no anikeko fandria aramonina amin'ny zanaky ny risy eo anilany foana. Fa za kosa ilanjatakaitra sy momba tsy hiteraka. Nefa dia io lehilahy tsy vanio avokoa no anton'izany. Sady amin'izay hoe laky le zanak'areo kibondria. Ty tenindriry iloa. Avy renkena nge ny fitady tiandry e. Tadidindry le vaditsika hoe sakaizako ndry manomboka an'io. Dia tsy vadika amindry na inona antony na inona ho vokany dia mifisakaisantsika no ambony. Ny fanome zavatra tsika tamin'izay. Ary mbola tia tetako ty le rojony mendry aho. Ny aho kosa efa elany nariko le bracelet ty amiko ny mendry iny fa mitahiry fahatsiarovana ratsy no fahitako azy. Za aky manajan'izany sy nanao andre no tena izy aho. Namako ndry ary piraitapo ny fiheverako ny fifandraisantsika. Ndry koa ny heveriko ohatran'izany. Mifonaki ako loina. Mifona fa tsy natateraka amin'ny vaditsika. Zany namadika ndry. Tsy mitantarany tsy ambaratelona izy tafika tamindria fa niezaka nanafina n'izany foana hatramin'izay. Za koa indri fa tsy tia raha resaka telefona ka tsy te hifandray fa tsy tafika. Ka raha sitraka indray dia raha sy tia basy tia dia tifero aho. Ary napary ny fondry mihitsy aka azabelana raha tsy tapitra ny balatonaty. Kosakia elo tsy vitako izany. Ninona antony dia tsy vitako izany mamono olona izany. Indrindra fa ndry efa sakaizakaika. Tsy hanao an'izany velively ilo ka rehefa tsy hanao ndray dia mialatsiny afa tsy maintsy indray notifiro. Eny tsy maninona raha izay hitandrifa mety. Tadideo anefa efa namako foana dia efa namadika azy. Ary tsy za rehetra no vonondry fa za sy ny zanako mbola tsy nahita masoandro akory.
Fa tsy fa eloko izany ary fa hotana mahafaty no anarany. Efa miandry eo vokany ahy tiako fongorona ny daholonareo. Andray aty tsy tia hita ny sembolana velany tafika na andrila zay ny fahavadiny na io zazandriariany sy natakaliny ahy io. Tia tanako ty raha teo basy efa tsara fahana. Tafika iny efa maty ny ry lalana satria nandaitra ny fampianarany tamin'ny andra natifitra nataoko taminy teo. Fa andrisy io zaza mahafatifaty azy sy nanaovany tsinotsinona io kosa ny ambiny. Meloha zany nefa mifonaki ako loina. Haiko fa mamela andry. Na tsy mifona azy indray dia efa mamela andry sahady. Misaotra. Andray marina. Mbola nahatonina ny anarako koloina sady nibanjina niaraka tamin'ny faingan-dranomasiny vao nikipy. Tena vitako ny namona ny koloina sy le sasa tao akipony. Ny fahendreko e! Ny fahatsorako! Reto tanako reto no nahavita namonin'olona tamin'ny fomba feno abibiana. Dia sanatria ve ka ny fahafahambaraka no ity anahy? Dia sanatria ve ka ny fonjany miandry ahy? Fa nahoana e? Dia tsy maintsy izay sisa no any afarako. Fa iza nanoratra ny tantarako ny dia zao ny afarako? Iza? Iza? Tsy zakako ny anjehany eritreritra isan'andro fa zany namonandreo sakaizako izay tena akaiky ahy. Tsy tantoko ny goka ranomasy isan'andro noho ireo fahoriana ny ainako sy namonoko andreto sakaizako. Jereo reto izy mihoson-draha eraky ny fandriny. Mpivady miaraka amin'ny zaza mbola tsy teraka. Iza ny diso? Tafika nanatahala sady nampanantena fa apakatra ho vady nefa efa niaraka tamin'ny koloina ve? Sa nanaiky ny tafika hiaraka aminy sady nanao be voka nefa namanakaiky ny koloina izay olo tiany tafika. Iza re olona? Nefa niza hitsaran'izao tantara izao dia zany diso. Tsy zakako ny mieritreritra n'izany e. Tsy vitako tsy vitako. Noho izany dia ianao ry tany betraketraka amin'ny fototro izao rehetra izao. Ianao nampisaraka tamin'ireo sakaizako sy nandrisika hamono azy ireo. Azo omenao tsiny ara hisafidy ny andahoanao satria efa tsy misy soniko ny maha-olona. Tato anatin'ity trano ity nahavitako abibiana toy izao. Noho izany dia tokoa no amaranako azy. Veloma ianao ry tany be setrasetra fa hamonjy ny sakaizako ahy. Sakaiza. Sakaiza. Nosoratany Jedy Jaona Fanembinitsoa. Novelominy Vantsoa. Ony Mianjanirina Ary Le Mec. Roland Ramanatsoa no nandray feo. Anjary Liva no nanantotosa. Mbola itoy